Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, ny tenin'Andriamanitra izay hotoriana amintsika dia filazantsara ny soratan'i Jaona, Jaona 7:10 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 7:10 fa mialohan'izany dia arivavaka aloha isika. Jesosy malalo mangataka aminao izahay mba ho tonga eto, ny fanahinao masina no hiteny sy anazava ny teny aminay ary amboary ny fonay andray izay teny tianao lazaina aminay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ovakitsika ary riavana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 7:10 ny 9:7 ka hatramin'ny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomena ho aho satria anao izy, ary izay aho rehetra dia anao, ary izay anao dia aho, ary ifankalazaina eo aminy aho, ary tsy ho eo amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izao makany aminao. Ray masonao, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomena ho aho, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Raha mbola teo aminy aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomena ho aho, ary notandremako izy ka tsy misy very afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hatateraka ny soratra masina. Fa ankehitriny makany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba hanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy, satria tsy namana izao tontolo izao, tahaka tsy namana izao tontolo izao. Izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy namana izao tontolo izao izy, tahaka tsy namana izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Izao tenin'Andriamanitra izao dia omentsika ny lohateny manao hoe: ny vavak'ilay Zanak'Andriamanitra antoka ho antsika mandrakizay. Ny vavak'ilay Zanak'Andriamanitra antoka ho antsika mandrakizay. Riavana, ity dia vavaka fisoronana na prière sacerdotale nataon'i Jesosy alohan'ny idirany amin'ny pasionany, ka ity perikopantsika ity dia ao anatin'ny fizarana faharoa amin'izany vavaka izany, ny 9:9 ka hatramin'ny 7:10, io 9:2 io vavaka ho an'ny mpianany na ho an'izay mino azy. Misy mantsy vavaka mety tsy hainon'Andriamanitra satria tsy araka ny sitrapony. Misy vavaka izay tsy valiany satria tsy tanteraka ny mpangataka. Fa rehefa Jesosy kosa no mivavaka toy izay hitantsika eto, dia matanjaka izany ary tsy maintsy mahazo valiny. Satria nahoana? Satria ilay mivavaka dia tsy hafa fa sady Zanak'Andriamanitra no Andriamanitra koa. Iray amin'Andriamanitra ray izy, consubstantiel avec Dieu, araky ny teniny hoe izaho sy ny ray dia iray ihany. Jaona 4:10. Midika izany fa rehefa mivavaka izy dia mihaino azy Andriamanitra rainy, satria toy ny mangataka amin'ny tenany ihany izy. Araky ny teny Lotera hoe matanjaka ny vavaky Kristy, satria vavak'ilay manjaka izany. Koa raha ianao entin'i Jesosy ambavaka riavana, dia sambatra ianao. Hozaraintsika roa izao toriteny izao, ka ny voalohany dia ny vavaka ataon'i Jesosy ho an'olom-boafidiny, ary ny faharoa ny votoatiny izany vavaka izany. Voalohany ary, ho aniza moa ty vavaka nataon'i Jesosy ity?
ho an'olom-bofidiny izy ty. Eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 10 no ahitantsika izany. Hoy Jesosy amin'ny 15, izaho mangataka ho azy. Tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomena ho aho, satria anao izy. Raha miteny izany Jesosy ry havana, tsy hoe tsy tia izao tontolo izao, fa ahoana ny teny amin'ny Jaona 7:19, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ao anatin'izany Jesosy. Fa izao tontolo izao lazaina eto, zay amin'ny teny fototra hoe kosmosy, de ireo zay manohitra azy, ireo zay tsy mino azy, ka avahany Jesosy eto ny vavaka zay ataony ho an'ireo zay mino azy na ho an'ireo olony. Ary eto Jesosy de manome famaritana vaovao an'izay mino azy, ka izay mino azy de lazainy hoe ireo zay nomenao ahy, satria anao izy ary izay anao dia ahy. Sady mitory ny mahiray azy sy Andriamanitra izany, no mitory koa fifidianana na election ho an'ny olony. Ary efa mialohan'ny fanorenana izao tontolo izao izany fifidianana izany. Araky ny teny voasoratra amin'ny Efesianina 1:4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ry havana, talohany naterahanao de efa nofidian'Andriamanitra ho azy ianao. Araky ny teny Calvin hoe, satria ny Kristy isika de mino azy. Zavadalina sarobidy zany ry havana, mitory ny lanjanao eo mason'Andriamanitra izany. Ary sambatra ianao raha nanaiky ho fidiny ka nino azy, satria na de ao aza ny fikasany hifidy anao, de tsy manao forsinina anao izy, tsy manery anao, fa manaja ny safidinao. Ka eno iary ny tombavaka sy ny fanarin'ny fony ho anao, raha manaiky ho azy ianao. Hiditra amin'ny tapany faharoa isika, ny voto ho aty ny vavaka Jesosy. Ho fitentsika amin'ny teboka 4 izany. Voalohany, raha azy ianao ka entiny ambavaka de izao, ianao voatahiry. Hoy ny teniny amin'ny 11 amin'ny anaran'i Jesosy, ray maso no tehirizo ireto. Ny hoe mitahiry ry havana de miaro mba tsy ho simba, miambina, mitandrina. Ry havana, mihoatra lavitra noho ny vatosoa ny asarobitinao, ka tiano tehirizina mandrakizay ianao mba tsy ho very. Izay ny lazainy eo amin'ny 12. Eto de ny teny izy fa efa nitahiry ny mpianatra tamin'izy niaraka taminy tety an-tany, fa am'izao kosa satria hiakatra ny an-danitra izy, de toy ny manao passation de service amin'ny rainy izy, ka ny rainy na ny fanahy masina no anoy ny asam-pitehirizana. Hitantsika zany eo amin'ny 12 sy ny 12. Ry havana, aza matahotra, fa manana mpitahiry ianao mba ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviana eny amin'ny rahona. Araky ny teny eo amin'ny Tesalonianina 1:17 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, ary Andriamanitra ny fiadanana anie, ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Faharoa, ianao eto amin'izao tontolo izao nefa tsy an'izao tontolo izao. Eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 15 no ahitantsika izany. Anoho ny asan'i Jesosy mantsy reto mpianatra ireto, ary toy izany koa ianao ry havana, satria Jesosy efa ny an-danitra ankehitriny ary ianao no eto. Ka raha azy ianao, raha fananany ianao
ny antom-pivelomanao dia ny hanambara ny atsarany araky ny voasoratra ao amin'ny Petera 1:2 fa 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ianareo kosa de taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amin'izany de irahany tony ondry eo vovoan'ny ambody ianao hoala n'izao tontolo zao araky ny teny ao amin'ny Timoty 2:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy de enjehina. Tsy maintsy enjehina ianao, tsy maintsy ho tsy tiana ianao, nefa aza matahotra fa manana piaro ianao ary efa nomeny fahefana koa handresy ny devoly sy ny asany. Araky ny teniny hoe efa nomeko fahefana anitsaka mainka, menarana sy mainka sy andresy ny hery rehetra ananany fahavalo anareo ka tsisy hampaninona anareo akory izany. Luka 10:7. Tsy nialanao amin'izao tontolo zao nefa no angatahany fa niarovany anao amin'ny ratsy. Hitantsika amin'ny 15 zany. Izany hoe ianao de tontrondro milomano anatin'ny ranotsira na ranomasina nefa tsy lasa vongatsira. Eto amin'izao tontolo zao ianao nefa tsy tia izao tontolo zao araky ny teny ao amin'ny Jaona 1:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza tia izao tontolo zao satria efa pony ny lanitra ianao, efa zanak'Andriamanitra. Fahatelo, ianao dia amasinina amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny teniny. 7 no ahitantsika zany. Vonolazaintsika teo, ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Izany hoe ianao ho voatokana, ny dikany hoe masina mantsy de voatokana ho azy mizapara, ary ny teniny zay vakinao, renesinao, ivelomanao, io no anadio anao, hitondranao amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, mba masina azy amin'ny anadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, hoy Paoly ao amin'ny Efesiana 5:9-20. Ary farany ny fifalian'i Jesosy no fifalianao koa. Hoy ny teniny ao amin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy, mba hananany ny fifaliako tanteraka ao aminy. Izany hoe fifaliana tsy miankina amin'ny zava-misy fa amboleny ao anatinao ka tsisy afaka hanatsoka izany na iza ary na inona ka na dia mandalo ady sy fijaliana azy ianao dia mbola faly ihany araky ny teny ao amin'ny Petera 1:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa araky ny ombonanareo fijaliana amin'ny Kristy de mifaly. Ry hava-malala, ireo rehetrareo no anisan'ny vavaka tononin Jesosy anatrehan'ny ray no anao, ary mbola maro sesehena ny sujet de prière natonom-bavaka ataony ho anao mandrak'androany ao an-danitrao araky ny Romanina 9:4-30. Na ny fantatrao zany na tsy fantatrao akory aza, satria tsy mihevitra afa-tsy zay ahasambatra, ahafaly, ampiadana anao izy, ny anananao fiainana be debe araky izay nolazainy ao amin'ny Jaona 10:10, satria tianao izy araky izay lazainy ao amin'ny Mateo 7:1-11. Ka marina fa mbola eto amin'izao tontolo zao ianao, mbola mandeha ady sarotra mandrakariva, nefa izy mivavaka ho anao mba ho voatahiry, ho voaharo, ho masina, hifaly ianao ary tsy ho levina ny finoanao ninona sedra lalovanao, fa izy mivavaka ho anao mba tsy ho levina ny finoanao. Fa ny fanontaniana mipetraka de ny hoe
an Jesosy ve ianao? Raha mbola tsy azy ianao, de fotoana izao anoloranao tena ho azy, ary tsaroa fa tsy anenina ny am'izany ianao. Raha efa azy kosa ianao, de mifalia, mahereza, miorena tsara fa azo antoka lay Zanak'Andriamanitra sady Andriamanitra, mpisorona lehibe mitondra ny rano fanekeny eo anatrehan'ny rainy, mifona sy mivavaka ho anao. Hoy ny teny amin'ny Hebreo 7:5-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany de mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'izy, satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanamasana zay fa azy hatramin'ny taloha, ankehitriny ho mandrakizay. Amen.